Sahirana ny commune maromaro ankehitriny satria dia tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana etsakila ny zara ramandoetra ihany koa ireo mponina ao anatin'izay tontolo ny fampidiran-ketra izay ho an'ny commune talata volonondro manokana raha nahatratra 7.10 isanjato ny fampidiran-ketra ny taona 2024 tsy misy afa-tsy 7 isanjato sisa izany amin'izao fotoana. Anisan'ireo commune mbola miatrika fahasahiranana ankehitriny eto talata volonondry. Tsy amin'ny tokony ho izy ny fahatongavan'ny vola avy amin'ny fanjakana ary zara raha mandoetra amin'ny mponina. Tsy nitsahatra ny totongany izany nanomboka tamin'ny taona 2024. Marina fa manana filoham-pirenena vaovao isika amin'izao fotoana izao izay efa lanim-bahoaka tamin'ny taona lasa iny tamin'ny volana desambra. Izany hoe raha ny fiainan'ny commune no anontaniana amin'izao fotoana izao dia mbola tonga amin'ilay fitenenana manao hoe akondro misy masaka io ka sarodrazaina mikavana. Raha izahay eto amin'ny commune talata volonondro zao no anontaniana dia sahirana ihany somary sahirana satria raha ny tarehimarika anao azy zao raha momba ny tahan-ketra ny fidiran-ketra teto amin'ny commune misy anay tamin'ny taona 2008 2009 tany dia natratra tany amin'ny 7.10 isanjato ny taux de recouvrement anay natratra tany amin'ny 67% any. Fa amin'izao fotoana izao tamin'ny taona farany iny zany tamin'ny taona 2012 iny zay 7 isanjato sisa ny taux de recouvrement, zany hoe nisy fienana be da be. Dia izay fienana be da be izay no miteraka fahasahiranana ho an'ny commune satria ny commune zany dia io hetra io no ahafahana nampandeha ny raharaha teto anivon'ny commune. Marina fa efa nisy ezaka nanomboka tamin'ny taondasa ataonay eto anivon'ny commune mba hampiakarana an'io tahany fidiran-ketra eto aminay io fa mandeha miandalana moa izany. Raha nambaran'ny ben'ny tanàna ny talata volonondry hatrany dia mety ho vahaolana amin'izao fahasaranan'ny commune maro izao ny fanatanterahana ny fifidianana communaly amin'ity taona ity. Ny hoe vahaolana sa tsy vahaolana tsy dia izay loatra ny hitondrako azy angambany fa raha ny zava-misy moa zany ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao dia efa takitra ny mandana. Raha ny rariny sy ny hitsiny zany dia tokony efa hisy ny fifidianana ben'ny tanàna ahafahana mametraka ben'ny tanàna eo anivon'ny commune tsirairay avy. Kanefa moa izay zavatra izay miankina amin'ny fandaminana apetraky ny fanjakana ihany. Fa raha ho anay aty anivon'ny commune dia efa vonona izay hiatrika an'izany fifidianana zany na rovina io na rovina. Ny tsena isaky ny andro talata eto toerana dia mampiditra eo amin'ny 3 hetsy ariary ho an'ny commune. Vola izay ahafahan'ny commune miatrika ireo fandaniana tsy azo ialana toy ny karamam-piasa. Ny commune talata volonondry dia misy mponina 404 alina miparitaka amin'ny foko tamin'ny 720 ka ahitana EPP 30 ary CEG 3 sy lycée iray ka mpampianatra 720 amin'ireo no iantoan'ny commune manontolo ny karamany. Manana CSP 2 iray ary poste avancé sy fixe ny zandary iray avy ihany koa ny commune talata volonondry izay malaza amin'ny koba sy voanjo ary sosisy.